Izay ny mahakasika an'iny fa ny fandona omaly ireo tompona andraikitra avy eo anivon'ny commune urbaine Antananarivo renivohitra ireo mpiasa zany sy ny mpivarotra amoron-dalana na dia eo aza izany dia totazana noverina nanao ny asany andavanandro indray ireto mpivarotra amoron-dalana ireto raha tamin'ity andro androany ity raha tsy aivina moa ny zavanitranga omaly dia ny afara tamin'ny fisamborana izay fifandonana izay. Midina ifotony nanala ireo tsena ny mpiasa avy eo amin'ny commune urbaine Antananarivo renivohitra nanomboka tamin'ny alatsinainy lasa teo. Omaly kosa ny nisy ny fisamborana ary mafimafy ny fifandonana teo amin'ireo mpivarotra sy ireo mpiasan'ny commune. Tsy ela koa nefa fa miverina sahady ireto mpivarotra marobe androany sabotsy. Feno indray ny noron'ny arabe ary maka ny toerana tokony andehanan'ireo fiara mifamezivezy ary ka tsy misy intsonina ny lalana andehanan'ireo mpandeha an-tongotra ary. Raha ny fanamariana izay nataony avy eo anivon'ny commune aloha dia tsy mijanona hatreo ny fididam-be izay ho tanterahin'izy ireo. Hatreto kosa aloha dia sarotra ny milaza fa naomby ny atra ka dia mbola hita mifanesika mandinina ny faritra Antananarivo ireo mpivarotra mandinina Analakely sy Behoririka.